fingam-panahy nahazo ny lohateny hoe Madagasikara tanin-drazana. Madagascar, c'est la patrie. Slam. Ny fitiava-tanin-drazana rahavana dia voninahitra lehibe ho antsika amin'Andriamanitra ary koa amin'ilay razana. Ka izao ary. Tiavo ny tanin-drazanao tahaka ny tenanao fa kosa izao tandremy any sao dia manao ny tsifanao. Kosa mia mankatia mandrakizay hodoria sanatria misy ny tsy tia nefa ao ihany no atoria rehefa tonga ny fahoria. Koa tonga saina amin'izay tsika malagasy na zovy na tsy mahay taratasy fa kosa izao ary aoka mpahafantaritra ny mpalalao amin'izay toerana misy anao momba an'izao fa zakabariana mifangaro fotsiny ao amin'izay tsy tokony atao eran'izao tontolo izao. Madagasikara io ny misy anay, Madagasikara ao ny tanin-drazako, Madagasikara tsy mba mampanahy, Madagasikara io no malalako ary tsy mba ho atakaloko eran'izao tontolo izao sanatria velively na mbola misy tsara za ao ambadika ao. Eka rehefa ny anay avao dia ny anay avao, any amin'ny fatra siminy misionary mbola sy fatanao, izany tena zavatra miariary sy mampitalao fa tsy hoe akory kabary ny forona teto avao. Ary mbola toizako ny resaka ary mbola tsy ho ajanoko, za tsy hoe mampiresaka ary mbola tsy ho varanako, fa raha Madagasikara dia misy foko mizarazara anandrevana na tsy nanana ny avaratra mekoatra rainao ao ireo atavaratra samy mana tanin-drazan-dolo rehefa tsisy mifangalatra. Miariary zany raha mbola eto ambony tany ary samy miariny azy raha mbola misy koa mifanambany. Kanefa aoko tadidio raha tsika malagasy raha mbola misy mifanarasy dia ho fatifaty foana raha fari-piainana amin'izao fotoana. Ny aina tsy mba roa, ny aina dia tokana ihany ka sanatria sao dia voa mba mitandrema tsy misy ohatr'izany. Fa isika malagasy dia aoko tadidio fa tsy maintsy mbola tratra ireo mpanao rasy ary tena ngasy asy ary mety ho lasa pilifasy ary lasa pasipasy ka izay vao tena ho rasy. Ary sany daholo ny hozim-bahoaka na olo-tsotry na olo-tsorotoaka fa ny mpanao ratsy dia tsy maintsy mbola ho tratra na zovy izy na iza izy na miseho sanganasany be tratra. Ary mbola vonon-jalako koa ary tena haradratra ary amin'ny polisin'izao mbola ho tena ho voalatsalatsa, tena mafy sana tena mampahontsa nefa ataona moa fa ny olona rehetra dia efa samby rombotra. Tsy misy azo ataony amin'izany nefa ny amboky mpaminany dia tsy mba mankasitraka an'izany ary didy fafiry ao anatin'ny didy folo ny hoe aza mba mamono olo ka izay vao hanenina ka ho ratsy kolokolo ary vao maika tena potipotika sy ho torotoro. Tanin-drazana io ny tany tsy amelana, tanin-drazana ny olona rehetra samy manana, tanin-drazana tsy azo angalarana, tanin-drazana tsy anaovana dalàna, tanin-drazana presque tany nahaterahana, tanin-drazana. Fa raha resaka tsy fitiava-tanin-drazana tia indray no dinina tsy ho jerena dia tena ratsy ary handoza raha mety potika mitsy aza amin'ny firenena satria nahoana ao anatin'izany koa ny fitiavan-tena ary tsy izany fotsiny fa mbola betsaka olona izay hamono tena ka izay vao tonga fahantrana ary izay vao tena hantra ary vao maika tena lasa mahantra be fiantrana. Koa mba ilao fa tsy mety mamono sy mampalahelo ary manala baraka antsika vahoaka malagasy zany rahavana satria izay miseho mandoro tanety ihany no mandoro tanin-drazana. Ary izay koa afatra ireo taolo taloha tany izay ireo efa lasa korazana tsy mampitaotra akory efa tena zava-marina ary efa tena voarefy ary tena nirefesina tao anatin'ny lesona. Koa raha mandiky tsy manaraka izany antsika dia mety tena farina fahafatesana ka mba tandremo sao dia hita faisana ka izay vao tena tsy ho izy tsony raisina ary vao maika tena hitondra faisana. Tandremo izany rehetra izany tsy voatery hoe tonga dia hivaly direct fa mendrasa fotsiny ary matatirisa fa tsy maintsy mbola ho avy aminao ilay atao hoe perfect. Nandeha ho aizanao na ile faizanao dia tsarova fa tsy maintsy ary tena tsy maintsy zay ho iaho mbola ho avy samakivaky moto ilay atao hoe perte. Ary tena zava-dratsy izany hoe raha tsy tianao tanin-drazanao ohatra mety misy olana angamba teo amin'ny fari-piainanao asa na amin'ny fianakavianao zany na amin'ny ozin-drazana izay nahazo anao asa tsy fantako fa izao fotsiny tsarova fa raha misy ny olana dia zany tsy maintsy ho zantsika tadiavina ny vahaolana ary rehefa hitantsika ny vahaolana dia zany rehetra zany tsy maintsy mifarina atao hoe lamina ka izay vao tonga amin'ilay teny hoe asy vilalana fa tsy milamina dia azo milamina dia ataovy milamina. Ary izay teny zay raha tena dinintsika tena zava-marina ary tena manamarina izay tena tianao fantarina ary izay tena tianao fantarina ataoko azonao dia izao tonga dia raisao amin'izay mifepetra fa azo atao kilalao intsony raha fiainana amin'izao fotoana izao. Izany dia midika amin'izay hoe tiavo amin'izay ny tanin-drazanao tahaka ny tenanao. Tsarova fa tsy amin'izay ny tanin-drazanao sy ny tenanao dia tsarova avy hatrany fa ho very zo tanteraka ianao ka mba tsy izany intsony aza manatara fatifatahany amin'ny eran'izao tontolo ary aza mba tia tena fa mba manaja tena fotsiny fa raha tanteraka ny tsony izany rehetra izany dia androso tokoa ny firenena ka izay ho akataontsika amin'izay maha-olom-banona fa tena tsara satria ary mihitsy manantena amin'izay fa samy mankafy ary samy mankatia ny tanin-drazany daholo hajanonitra amin'izay ilay fotorotoro ary zany avatra izany koa mba ray sotra ny didy folo ary tsy hanao rery fotsiny fa antsika rehetra manontolo. Tanin-drazana io ny tany tsy amelana, tanin-drazana ny olona rehetra samy manana, tanin-drazana tsy hanaovana dalàna, tanin-drazana tsy azo angalarana, tanin-drazana presque tany nahaterahana, tanin-drazana. Fa raha resaka fitiava-tanin-drazana tia indray no dinina tsy ho jerena dia tena tsara ary tena masaka ary tena tsy haiko intsony izay ho tenenina kanefa izay azoko ho tenenina
ka izao tsara loatra ny tanindrazana raha havana ka izay ndreo saky tantaraka eto masonareo androany ko avy daholo nareo raha namana na izy io na tapaka sy namana ka dia izao tianao ny tanindrazanao dia tiako koa ny tanindrazako izy sa mandreny azy hoe io no malalako ary tsy mba ho atakaloko ary tsy maintsy ampahafantariko andreo rehetra izay ho taranako ka toy izay rehefa tiako ambary eto androany kanefa tsy farina mihitsy ny tantara ty raha tsy afaka adiny ray andro ka donc aleoko efa tiantsika fotsiny amin'izay tena izy satria tsika rehetra izao fa sain'olon-dehibe daholo fa tsy misy sainankizy ka dia natao hoe tanindrazana tompoko dia tanin'ilay razana izay tena misy manompo enona dia izany azadiny koa ny any ambony ihany izay tena misy an'ilay tompony tompo ilay tompo ambony tsy dia tiako lazaina fa ilay ty ambony tany tena tiako tantaraina fa mba sy izy tamba hoe fampahafantarana sy fampatsahivana antsika rehetra izay manan-tsaina ka oko amin'izay mba tsy alalamaina ka samy koa samy amin'izay mba samy tonga saina ya tanindrazana iny tany tsy amelana tanindrazana ny olona rehetra samy manana tanindrazana tsy anaovana dalàna tanindrazana presque tany naterana tanindrazana ya tanindrazana iny tany tsy amelana tanindrazana ny olona rehetra samy manana tanindrazana tsy anaovana dalàna tanindrazana presque tany naterana tanindrazana satria tsisy fikany amin'izany na ikokoko azanao na hitomany na novafeno ivatoetra no ivafaritany fa rehefa ray voajanahary izay anao dia ray ihany ya slam mpanoratra izaho Patrick na hoe Kinga.